anehoany ny fahavononany sy ny zavatra tiany isy ao anatin'ilay fitondrana ao amina firenena anankiray. Ny faratsindrina ao anatin'ilay izy zany dia ny hoe fisian'ilay fisarahan'ny fahefana séparation de pouvoir, ny fahefana mpanao lalàna, ny fahefana fanatanteraka sy ny fahefana mpitsara. Dia dikan'izay zany ilay demokrasia zany dia mametaka ihany koa raha ohatra zay safidin'ny vahoaka zay raha ohatra dia le fitondran'ny vahoaka fitondrano ao anivon'ny maranisy zay dia misy ny fahalalana kely ny fanananjo zany ao anatin'izay an'irevitra. Ny raba ny mpijery sy mikeno amin'izao fandarana izao. Ny fanampiny voalaza namana tao moa zany misy zavatra lehibe anankiroa ny amin'ny demokrasia. Ny anankiray voalohany dia ny resaka fisian'ny fahalalana fototra. Izany hoe efa voalaza tao malalaka amin'ny fanehoan-kevitra, malalaka amin'ny fananganana fikambanana, malalaka amin'ny fananganana antoko, malalaka ny fanaova na hoe gazety ohatran'izay. Izany hoe misy fahalalana maromaro izay tokony arovan'ny lalam-pandriana ary tokony iainana. Ny zava-dehibe faharoa dia efa voalaza ihany koa hoe misy ilay fisarahan'ny fahefana mpanatanteraka, fahefana mpanao lalàna, fahefana mpitsara, ny hoe anasarahana azy zany mba tsy vangongo na ao am-pelantanan'olona ray na ao am-pelantanana antoko ray ny fahefana rehetrarehetra fa tokony ifandanta ary ny fahefana ray zany tokony ho arofanina mba tsy hiopefy ny fahefana anankiray. Diana Rorotra mahita an'Andriamato Jean-Éric Rakotoarso mpampianatra lalam-pandriana mbola lalam-pandriana mbola azony mitoavina ranomaito moa fa tsy voatery amin'ny resaka demokrasia fa misy mitady dictature, misy mitady monarchie. Anatina monarchie ndraiky eto Madagasikara misy ny antenimera institution demokrasia zay ka mampampianatra lafin'ny lalam-pandriana Jean-Éric Rakotoarso tena tsisy an'izay teny fampiarahana zay hoe rafitra rehetrarehetra tao voalaza tao ny monarchie sy ataontsika hoe mifanohitra amin'ny république. Izy aloha arakaraka ny fomba iainana azy satria le resaka monarchie fahefan'ny mpanjaka misy isan-karazany. Misy karazany roa lehibe. Misy le atao hoe fahefana jadona hoe monarchie absolue izay ny mpanjaka irery mandidy sy manapaka dia zay teny zay tsisy edikevitra, tsisy teny fampiarana. Fa misy le hoe monarchie constitutionnelle na le monarchie parlementaire izay misy tatiorina izany hoe marina fa misy ny mpanjaka fa ny mpanjaka dia karazan'ny ohatran'ny hoe ray aman-dreny ny firenena ray manontolo ary tsy mitondra antany sy ny fanjakana fa ny premier ministre ny gouvernemanta sy ny parlemanta no miafa. Izany hoe miafa zany le demokrasia mba zany hoe azo atao mifanaraka tsara reo ary raha miverana ao ny tantara io mampiresaka hoe demokrasia teto Madagasikara. Io zany mila lalinina ary ilaina mihitsy hoe ny mpandalina ara-tantara sy ohatran'izay hijery ny zavatra nisy teto amintsika fa marina tokoa fa nisy antsika demokrasia ny hoe teny fampiarana fa na ny mpanjaka taloha tsy manapatapaka fahatany fa misy ny adihevitra efa nisy antsika ny demokrasia any fa tsy voatery hoe demokrasia izay avy any amin'ny tany tandrefana zay zany mitalaliana fa nazalina zany ny zavatra mazava hoe tsy olona ray na olona mbity fotsiny no mandidy sy manapaka ary manao zay sy fatany io. Ohatran'ny lasa io tsy haiko hoe efa miresaka an'izay demokrasia izay tsika zao samy manana ny atao hoe fahazahoany vaovao ny olona, samy manana ny fari-pahaizany ihany koa ny olona. Na dia eo ary le apetraka hoe ny demokrasia dia fahafahana amin'ny teny, fahafahana maneho hevitra. Rehefa tsy mitovy izay fahazahoana mahazo vaovao sy ny fari-pahaizana tsy mitovy izay misy andana tohatra ve ny fandraisan'ny olona ny demokrasia sa raha fijery koa zany ahoana ny fomba hoe ampandindra an'izay zavatra izay zany satria tsy ampy zany fijeriko an'izay ohatrany hoe misy resaka maniditsidina fotsiny any eo anatin'ilay satria raha ny fari-pahaizako ohatra mety tsy hitovy ny olona anankiray dia na rehefa fampiarana an'ilay demokrasia ary dia fotsiny hoe hafahafa ihany. Izany raha manokana aloha dia le demokrasia mandeha tamiko satria le monarchie mantsy misy saranga. Izany hoe misy any ambony dia misy antinatenany dia misy any ambany. Dia na constitutionnel raha le izy dia mipetraka foana le saranga. Fa raha ohatra hoe ao anatina demokrasia mitovy daholo ny rehetra izany hoe sady demokrasia ny républicaine.
républicaine zany hoe mitovy daholo tsika sy ianao tsy misy mainty tsy misy fotsy tsy misy ray aman-dreny tsy misy zanaka fa samy olona de iny mety toko satria ny monarchie ma tsy misy saranga le izy fa raha ohatra hoe républicain de mitovy daholo tsika rehetrarehetra reto tsy nano sy fahaizana tsy mampitovy atsika ny fahaizana fa mitovy foana sika ny tonga am'le resaka hoe le fahaizan'le olona ambaratongany am'le resaka demokrasia de lehibe misy tokoa ny olona milaza hoe tsy mbola ho atsika ny demokrasia satria tsy mahay ny olona tsy mahay ny vahoaka tsy mahafantatra tsy manana ny vaovao marina ny olona tsy misy an'le atao hoe accès à l'information représentano kanefa ny io adidin'izay mieritreritra ny tena no mahay no mampianatra le olona iverina fa tsy mahay fa raha miteny fotsiny le olona mahay hoe kary zareo tsy mahay da aloha tsy asiana demokrasia de tsy mety mihitsy le izy tsy tafavoaka mihitsy le izy marina fa misy ny tsy fitovian'ny diplôme fa anjaran'le olona mahay na fitondra fanjakana no makany am'le olona eritreretina hoe tsy mahay de mampianatra azy hoe zao no izy izy ane zany mety samy manana ny andraisany azy arakarak'ilay toerana fiarahamonina sy ny sokajy na sy ny sokajy fiarahamonina misy an'le olona fa ny zavatra tsy maintsy jerenao anatin'le fotsiny eny hoe rehefa mipetraka zay ataotsika hoe misy maro anisa zay no rehefa nanapa-kevitra ao anatina fiarahamonina anankiray ao anatina firenena anankiray de maro anisa no raisina ny heviny iny zany no hitondrana zay koa zany efa miditra ao anatin'le demokrasia zany ao anatin'zay fa mpiarana ary zay zavatra zay tsy hoe na mahay anao na tsy mahay fa ny olona efa zasan'zay izy hoe le hevitry ny maro anisa zany manamorako ny fomba ampiarana ny fanapa-kevitra zay raisiny ny rehefa manao safidy satria le safidy indrindra ao anatina fifidianana no isan'ny le sahatsika tamin'le famaritana demokrasia teo de am'le safidy zay zany ny olona aloha dia eo no mety hipetraka le hoe fantatry le olona marina ve ilay fidiny ny antony sy iraka sy fahefana sy ny andraikitra zay ho an'le olona zay ametrahany fitikisana zay zany no mety misy mahasamihafa an'lay fa izy nefa rehefa ametraka amin'ny fitikisana dia arakaraka zay very fa andrasana am'le olona zany fa mety fanaraka amin'ny ohatra hoe fidy somavam-bahoaka na fidy ben'ny tanàna mety tsy fanaraka am'lay any amin'ny lalam-panorenana na anatin'ny lizaten'ny-dalàna mikasika an'lay ohatra hoe mikasika fanaparam-pahefana fa zay nefa no resahany hoe hifidy an'le olona fa maro anisan'ny olona mifidy an'iny fa ny andrasany am'le olona zany mahatonga azy hifidy amin'izy zay zany anankiray koa am'le alafiny ataotsika hoe mety anahirana na mety koa mandiso ny mpandinika sy ny mpandalina amin'ny lafiny mpamakafaka amin'ny lafiny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny araky ny lalàna fa ny zavatra anankiray isan'ny napetraky sika teo koa dia ny hoe fisarahan'lay fahefana anankitelo zany dia iny mety misy ny olona tsy tena mahalala hoe fahefana mpitsara eto tamitsika tsy tena misy pouvoir judiciaire fa ny patany kosa dia ny hoe ny mpanao lalàna sy ny mpanapateraka na ny rafitra mpanapatkevitra organe délibérant sy ny exécutif mpanapateraka reo ndray zany fantatsy ny olonao na dia ataontsika hoe ambany ara ny lentany karapahaizana anatin'zay raha fatoratsika amin'ny tantara misy am'izao fotoana zao le izy voatsely akory tsika teto ny iainan'ny démocratie directe no tondrana le fanovana teo marina fa parenthèse amin'ny tantara-pirenentsika io fa tsy maintsy hiverina milamina manaraka ny lalam-panorenana tsika fa zay le démocratie directe sy démocratie parlementaire sy ny démocratie hafa zay professeur ia mikasika ny démocratie directe moa raha tena hoe démocratie directe de hoe vorinao ny olona diny manapa-kevitra iny eo amin'ny voafokotany sisa no azo atao am'izao fotoan'izao fa sarotra ny amoro malagasy roapolo tapitrisa hoe isaky ny anapa-kevitra tsika de vidina ny malagasy roapolo tapitrisa de zay mahatonga an'le hoe resaka hoe démocratie représentative zany hoe misy solotena de moa mahatonga le solombavam-bahoaka sy ny solotena ny olona zany zay fidina ary omena fahefana mandritra ny fotoana voafetra
Tsika moa zany dimy taona hitondra ny tany sy ny fanjakana anapaka sy ohatran'izay mena tolotra zany ny fahefana io le rehetra eto ary firenentsika mandritra ny dimy taona araka izay programma tolotra roa izay zany le démocratie représentative fa misy moa zany le hoe akambana le zavatra anankiroa izay fanaontsika any eto Madagasikara le hoe démocratie semi directe hoe sady fidina zany ny olona hoe fidina filoham-pirenena fidina solombavam-bahoaka fidina ny olona fa misy ihany koa le fanapahan-kevitry ny vahoaka malagasy mifidy zany amin'ireny le fitapahakevim-bahoaka io moa zany mahazatra antsika fitapahakevim-bahoaka amin'ny lalam-panorenana sianina io araka le miverina kely amin'le resaka atao hoe amin'ny farafahaizana ny fitapahakevim-bahoaka dia démocratique tokoa raha fanontaniana tsotra no anontaniana ny olona fa raha lalam-panorenana misy andininy enimpolo amin'ny zato ny ny olona tsy sarotra be hoe sarotra ho an'olona indreny zany na ho anahy koa raha sarotra ny lalam-panorenana vaovao mbola vao mandinika mampianatra an'lisy mbola vao mandinika an'ilay zavatra tokony zavatra sarotra ohatran'ireny zany ampiasana azy fa zavatra tsotsotra tokony hanaraka ny zareo Suisse tokony hanaraka ny zareo Suisse ohatran'izay nge ny olana tany Suisse efa ela be mihitsy vehivavy vao afaka mifidy satria taloha zany lehilahy ihany mahazo mifidy dia fanontaniana tsotra hoe mahazo mifidy zany vehivavy sa tsy mahazo mifidy fanontaniana tsotra na izy amin'izy afaka maly an'izany tsy mila faripahaizana hoe agrégé na inona voa maly an'izany dia na inona ty mazava le izy fa rehefa vao resaka hoe na lalam-panorenana na lalàna no atolotra ny olona zavatra misy andininy maromaro tsy mety le izy fa raha misy fanapahan-kevitra lehibe dia tokony atao itony firenena dia tokony fatatra hoe ohatra fotsiny hoe zavatra tsotra hoe azo midy eo vahiny ve ny tany zany nge azo midikevitra dia alefa ny lalam-panorenana mitakatry ny olona rehetrarehetra any dikan'izany ohatran'izay zavatra ohatran'izany ny tarany taniana fa aza mena iza teny lava be ny olona fa lasa manainga zay aloha zay zany le isan'le resaka fetitoana tony tenen'ny monsieur Rabikaso zay mihitsy le izy zany hoe ny olona mantsy matahotra hoe falany zany le maronisy dia votsaka zany le vitanisa dahoana zany nataon'le vitanisa fa ny tokony tenena amin'ny olona dia hoe vao manomboka lany fotsiny nge le maronisa dia efa fantatra le fetitoana tsy hoe eo izy mandrakizay fa fantatra izy hoe dimy taona izy mbao dia fantatra hoe misy alternative zao raha ohatra tsy mety le izy dia misy le vitanisa teo afaka nakatra ny fitondrana teo satria mivoasazy le maronisa raha tsy mety ny faharoa le momba n'le resaka hoe marina tokoa hoe rizateny lava be no menany ina moa ny fidy dia sarotra be fa ny tokony izy kosa aloha tokony misy ny toko politika dia le antoko politika PDB no manazava hoe izao no mampety an'io izao no sy mampety an'io satria raha ohatra ianao tsampandidy ohatra agrégé de médecine ianao tsy ahavita amaky amin'ny lalàna mihitsy fa ianao kosa ianao kosa mpifidy dia tokony manana toko politika zany le agrégé de médecine na le mécanicien na le barotra gâteau barotra misy manana an-dalana dia any amin'le mpanao politika izy no mianatra hoe inona moa tena zoany ao anatin'io fa mianatra lalàna enina amby efapolo amby zato tsy lasa fa ianao zany nampanao gazety ianao dia mijery ianao hoe afaka miteny ve ao anatin'io zay zany zao no tena mba mety aminao hoe afaka miteny ve ao anatin'ny lalam-panorenana io ianao mety tsy havita amaky an'io na mianatra lalàna ary fa makany amin'ny antoko politika ianao na makany amin'ny société civile ny ordre de journaliste ohatra dia izy manazava hoe zao nge dika an'ity zao nge dika an'ity zao nge dika an'ity dia afaka azo atao ihany le mifidy lalàna lava be fa raha isina tsikelikely zany le izy satria tsy misy zany ny olona anankiray hoe avita azo amin'ny hatrany farany fa ny anjaran'ny mpanao politika zany ohatra hoe intermédiaire ao anatin'le izy le lalàna le olona sy le zavatra hofidiana ihany tiako raha ny fahazahoako an'ilay resaka atao satria hoe rehefa manao élection anao amin'ny zavatra rizateny ohatra ny hoe vote responsable et réfléchi zany hoe efa le safidy zay ataonao zany amin'izay fotoan'izay efa tena tompona raiky tamin'ny safidinao anao sady efa nieritreretina ary azonao tsara mety ho zay ngamba ny fanontanianao hoe le olona tsy mitovy ny fahazahoan'le olona azy na amin'ny lafiny vaovao indrindra amin'ny lafin'ny faripahaizana eo amin'izay fandalinana ka ny antony safidianany mety tsy mitovy ny antony mahatonga azy ny safidy an'izy mety ho diso ary rehefa avy eo mety zay mahatonga rehefa avy eo hoe tsy tahan'ilay fitikisana na miteraka crise moa zany mety misy fiatsihana rehefa avy eo na mety misy fahadisim-pahalatena ka eo zany no ilaina ao anatin'le hoe rehefa misy ny indrindra miresaka moatsika fifidianana le fahafahana manazava fanapariana vulgarisation an'ilay rizateny sy ny hoe fantatry olona tsara
manana andraikitra anatin'izay ny fitonam-panjakana ary ny parti politika na antoko politika koa manana andraiky aminatin'ny fanabeazana mba hahatonga ny olona zany hahazo tsara ao anatin'ilay fandraisana an'ilay satria fatany tsara ny zavatra tiany atao tiany hosafidiana zany hoe le safidy apesany zany dia safidy tokony andraikitra amin'ny safidiny izy zay matetika raha miresaka tsy amin'izao fotoana zao hoe élection libre malalaka transparente ino moa izy keo neutre dia naspesany zany anatin'izy tsy ampy izy satria le hoe vote responsable réfléchi tsy eo dia dikan'izay tsy azony tsara izy dia tompona andraiky tsy azo tompona andraiky teo anatin'izy zay zany no anankiray eo Ravelindako Bernard efa olom-boafidy tamin'ny antenimieran'ny faritany efa voafidy député tao anatin'izay na noizinanao mandat zay zay na tsara anao fa tompona andraikitra ro mpifidy anao tany amin'ny faritry tasy iny nandray ny andraikiny izy ve sa nanenjika an'izay fifidianana zay fotsiny zay mandat nomeny-pifidy zay dia manao na fifandraisanao sy le olona fidinao sy ny andraikitra nandrasany olona mpifidy taminao dia tizako ty ilay fanontaniana zay hoe fidiranareo anazy zao dingana ohatrany inona ny vita amin'ny Madagasikara raha hitaka demokrasia no atao efa tany taona 2007 tany angamba ny fanomboka repoblika demokratika malagasy telopolo taona lasa ty arina efapolo taona dingana ohatrany inona ny vita valiko ngamba ny fanontaniana voalohany rehefa manao an'ilay fampelezan-kevitra fampelezan'entana fampelezam-bola fampelezan-kevitra zany anatin'izay ny tsy ampy alohan'le izy zany le fanapariahana zay atao hoe raha hifidy solombavam-bahoaka ianao dia inona marina moa mandrafina ny solombavam-bahoaka inona mandraiky araky ny ara-pandreniny io zany hitako hoe tsy ampy anatin'le izy dikan'izay ianao zany voatery sady manazara hoe inona ny voalaza ao anaty lalam-pandrenana ny andraikitsy ny antenera-pirenena sy ny andraikitsy ilay mpikambana solombavam-bahoaka amin'ny antenera-pirenena no manazava koa anao hoe ahoana moa no ahafahanao manatanteraka an'izany andraikitsy zany dia mbola resatsika rehefa avy iny fa ataotsika hoe sise faharoa iny fa aleo izy razava azy satria ny ainany mako izy tsara izy mba mizara le expérience hoe manao ahoana marina moa zay fahitany démocratie satria nandray andraikitra le mpifidy mifidy azy izy koa manana andraikitra omenan'le mandat fa moa hidirana ihany lazany hoe inona ny andrasan'ny olopirenena amin'ny antenimiera izy io ny parlement fampialaran'izay no anazazanao io zany anao rehefa manao an'le propagande anao dia manazava ianao zany hoe zao ny zavatra tanterahako amma voalohany ma mpanao lalàna dia zao avy ny zavatra everiko fa tokony tanterahako anatin'izay ny faharoa amma ao anatin'ny rafitra zay manao fanaraha-maso ny asan'ny gouvernement ahoana koa manao tanterahako an'izay fa ny zavatra andrasan'ny olona matetika dia hoe créateur d'opportunité ho azy ianao zany hoe mamorona anao lalako mana ho amin'ny ataontsika fampandrosoana an'izyle party ary bairana ny tena andrasany aminao dia par rapport amin'izay zany ianao no miteny hoe zao ny fomba anatanterahako azy zavatra zay fa ny aloha zany tamin'nanao dia ny hoe ny zavatra ho vitako zay no ndasahako fa ny zavatra tsy vitako efa manontany dia miteny hoe tsy ho vitako ka eo anaty an'izay zany izy no miteny anatin'izy za koa moa tsy manana hoe anaparika vola na anaparika entana na salan'izay satria raha tafarany tao zao nanao propagande anakoa an'izay no indépendant lanitra eto amin'ny faritany Antananarivo raha mandeha anao anatin'izy misy na miteny hoe fidio fa rehetra ny ataonay tsy afaka manao afaky zay no ohatran'izao ianao zany miteny hoe zao nanaovako an'izy dia ny olona avy eo no mijery hoe vitanao ve sa tsy vitanao zavatra nyresahanao dia rehefa mandeha manao tatitra ianao diny amin'izay izy manao interpellation na miteny aminao izy mety ny nataonao na tsy mety ny nataonao dia avy amin'ny alalan'izay zany ianao no mijery hoe inona ary no entiko anatsarana ny fomba anatanterahako an'ilay mandat zay nomena fanontaniana napetako teo hoe
sady nareo sady tiarika zany raha hoe zany dingana vita amin'ny malagasy amin'izay lafiny démocratie zay fa tena mbola tsy miainga mihitsy sika fa ny teny aty fotsiny mahafinaritra atsika. Ny aloha le resaka le an'io ivotrona ivelana le resaka antoko politika ny resaksika dia ohatrany hoe tonga dia le fanjakana dia tonga dia le vahoaka fa ao an'ilay misy mpanao politika misy antoko politika marina fa PDB no hevitra hoe maloto ny antoko politika, PDB no hevitra hoe ratsy ny manao politika, PDB no hevitra hoe engagé na militant ratsy dia lasa tsy misy kolontsaina politika mihitsy zany fa tonga dia mifidy foana fa tsy misy olona mivolavolaina tsony mihitsy amina idéologie na amina antoko politika dia lasa sarotra be mihitsy aveo rehefa manao fitatitra-kely vahoaka tonga dia fanontaniana le izy tonga dia rizatelina be dia zay zany lay tokony atosika koa ny olona amin'ity hoe démocratie hevitra amina antoko politika dia mamolavola hevitra dia mahafantatra hoe rehefa lany eo zahay dia zao no ataonay fa mantsy ny olona ohatrany hoe kamokamo amin'izy be koa ny antony dia zay le lazaiko hoe maloto lazaina fa maloto le antoko politika lazaina fa ratsy ny fanaovana politika kanefa ino ary no atao tsy misy hevitra hafa tsy misy hevitra hafa raha mbola démocratie ny atao tsy maintsy misy antoko politika. Ndaratra amalika fanontaniana so satria mbola tsy valiko teo dia le hoe ny fahefana dia nomeny vahoaka avy amin'ny vahoaka zany le fahefana raha mialalana ilay fifidianana satria anatin'ilay démocratie représentative ka dikan'izay amin'ny alalan'ny élection fa ianao zany rehefa ao anatina rafitra indrindra ao anatina parlement ianao ao anatina rafitra zay manao lalàna ianao misolo tena an'ilay vahoaka ianao na ty amin'ny ateneran-dolona misolo tena an'ilay collectivité territoriale décentralisée dia amin'izay fotoan'izay zany ianao mijery hoe ahoana mahafantaranao fa zay zany tin'le olona ho resahanao na ho tanterinao amin'ny fanatanteraka na ho avadika ho volavola tolo-dalàna proposition de loi satria manana initiative de loi zany hoe fahafahana manao tolo-dalàna tsy inona ny sombavam-banka anankiray na ny olona anankiray dia avy amin'ny alalan'izay zany ianao no mijery ka zay tsy ho hitanao raha tsy manao tourné anao zay tsy ho hitanao raha tsy misy zany fanadiadiana zay atao dia manahoana no hoe fahafahana amin'izay lafiny hoe misy avancé ve misy fivoarana ve le izy ianao mijery koa zany iainako tsara atao anatin'ny antenera-pirenena nandritrin'ny satria tena me folo taona na sombavam-banka dia ny hoe ilay maro anisa zany matetika le hoe sombavam-banka avamy maro anisa somary sahirany ihany ao anatin'izay satria mbola eo lay discipline de parti indrindra moa raha ty manaraky ty hoe misy mandahy impératif eo le discipline de parti dia hoe lay eritseritsy ilay vahoaka zay zany le andrasan'ilay vahoaka hoe no edinao arovanao ao anatin'le zany discipline de parti ny am'izao aloha fijery koa azy mbola ny discipline de parti zay moa zany karaha hoe avany amin'ny vahoaka anatanteraka ny amin'ny vahoaka fa le discipline de parti mbola kely zany le avancé ao anatin'izay ihany amin'ny lafin'ny démocratie fa kosa eo amin'ny lafin'ilay ataontsika hoe séparation de pouvoir fisaran'le fahefana dia efa hita ihany kosa fa efa mba misy ihany zay fisarahany fahefana zay fa saingy rehefa maro anisa koa eo anivon'ilay antenera-pirenena na anteneran'olona lay vondra politika anankiray amin'izay fotoan'izay lasa fa manara-dendano ihany koa zany le amin'le manara-dendano ohatrany hoe entina hiaro an'ilay hevitsy ilay antokona le régime fotsiny izy fa manjary somary adino lay ihany le vahoaka le iverenako teny toavina Rahambomay tao hoe ilaina ny asan'ny atsaraina ny asan'ny mpanao politika raha nisany antoko politika eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao efa mananika ny 300 ohatrany antoko politika manatokotoko vahoaka fotsiny ohatrany zarakato sy zarafiesy fa mandazana azy fa le andraikitra anatin'izay 300 zay ohatrany foara be le izy io adisony le antoko politika na rehefa io rehefa misy fifidianana koa dia mianao azy raha ny tena mariny na raha fa misy fifidianana misy le lalàna reny hoe zay tsy mahalatsaka olona be dia be dia mihina ny financement dia maty ho azy azo atao araky ny lalàna io azo atao araky ny idéologie koa io zany hoe raha ny izy io mianao azy fa
Raha ny tena marina hoe telonjato ny antoko politika fa sisy ny antoko politika telonjato tany eto Madagasikara. Zay aloha voasoratra. Zay ny any amin'ny tena miantany milaza hoe antoko politika. Samihafa ny filazana hoe antoko politika sy ny tena hoe anatin'ny lalàna misy malalaka tena fananganana politika misy dia mitantana iny mifankizany loatra ny fetany fanetiny hoe inona marina moa zany atao hoe antoko politika zany. Ny antoko politika dia fikambanan'ny olona mitovy hevitra, mitovy firehana politika, mitovy fijery amin'ny fomba fahana fitondrana ny tany sy ny fanjakana sy fampandrosoana ny firenena zany io dia mipetraka zany le hoe projet de société manana programme politika hoe raha tonga amin'ny fitondrana dia izao ny fitondrana iny tany sy ny fanjakana. Zay atao hoe antoko politika misy foto-kevitra fijoroana ary misy mpikambana. Raha telo tato izay zavatra tsisy mpikambana fa tsy angamba tsika dimy rahalahy rehetra fa betsaka raha nanangana antoko politika bebe amin'ireo no hoe zavatra atsangatsangana fatany any zany mila dinihana marina hoe fehezina amin'ny lalàna ve any ny any amin'ny fifidianana ny olona nge tsy adaly efa raikitra amin'ny fifidianana jirenareo ny voka-pifidianana fa misy olona misy antoko tsy mampafitrana ary amin'ny fokotanana tsy mampafitrana olona ray ary tsy antoko politika mihitsy zany. Io mirava ho azy zany rehefa kely fa zany na zany mila voasina ny lalàna mikasika amin'ny antoko politika eto amintsika efa nisy efa volavolan-dalàna izy efa natao tamin'ny roa arivo efatra sy roa arivo fa naletika mpanao politika fotsiny moa izy fa tsy nasotra ny anteniera fa ny zavatra mazava amindrika dia io tsy maintsy misy rafitra, tsy maintsy misy mpikambana, tsy maintsy misy birao ary tsy maintsy misy congrès isaky ny telo taona na zavatra ohatran'izany. Eo ny ahitana hoe inona ny tena antoko politika ary miasa ary manombotra candidat efa misy ny fifidianana. Tsy manana izay fipetra izay dia tamy dia efa tokony antoko politika. Dia resaka discipline parti azafady. Raha ny tena izy hoe alohan'ny halany an'ilay député dia efa fantatry le vahoaka hoe izao no ataon'ity solombavam-boky ity rehefa lany. Zany hoe misy zany hoe discipline de parti dia misy le hoe eritreritry le parlementaire manokana. Raha ny tokony ho izy tokony fantatry le vahoaka le mpifidy io alohan'ny fifidianana le parlementaire dia tsy mipetraka tsony zany le adevitra. Fa raha sanatria effective ny tena marina hoe sahirana zany le député le sombavavoaka dia misy an'le tokony tsisy an'le mandat impératif. Satria rehefa lany indray mandeha le sombavavoaka dia fantatra hoe 5 taona eo dia tsy ataony eo. Fa rehefa misy an'le mandat impératif koa dia somary manahirana. Izay aloha raha tsy diso io ohatran'izay foana nohatra napikorotana ny teo anivon'ny antenimielatezina atao le discipline du parti ambony be mihitsy io ohatran'le ataoko hoe fampanantenana sasany amin'ny vahoaka sy ny vinavina'ny etitety tao tamin'ny anaonanao propagande sy asisy. Lasa anteny miram-pagnangatana samby le discipline de parti satria manjary tafavoaka mihitsy alohan'ny fifidianana tokony ahafantarana an'izay zavatra izay alohan'ny fifidianana an'ilay olona zany hoe anaty antoko politika dia efa tokony mahafantatra hoe inona le discipline de parti. Rehefa tsy manana mety mananaovana an'ilay fifidianana le olona ilatraka dia avy le izay manambolambola antoko politika zany hoe inga ravelonjato benal iny ohatrany tim-bahoaka ao iny fa tsapy ny volentin'ny miady dia aleonao makaty amin'ny atokonay ianao moa independant mafatsifatra zay fa na izany ary mety misy sarisary ohatran'izany izy ary ohatran'izay ary ny malasa saina amin'le teninao teo hoe inona moa zavatra misy eto amintsika amin'izao fotoana izao hoe ile tenenareo hoe atoko kely io ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia zao ile atoko kely iny zaka misy fa tsy ho lany amin'ny fifidianana. Lasa izy manantona anankiray fatany fulany amin'ny fifidianana dia za hanampy anao. Dia rehefa avy eo amin'izay rehefa fampizara gatao izy amin'ny fitenenana dia mba manana ny anjarany zany ao anatin'ny lista izy fatany fa tsy ho lany amin'ny hoe atoko natsangano anazy. Fa le mpifidy eny vomafy amin'izay zavatra izay. Misy zany mahatonga miteny hoe rehefa misy fifidianana dia hoe vote responsable tena fantatry le olona le izy. Satria rehefa mandeha manao ambanivohitra any matetika le olona miteny hoe zay tompony. Fantany akory zany hoe inona ny tena idéologie izy na le hoe vinavina fiarahamonina projet de société na le programme fa dia hoe io aloha dia eo tompony. Satria nahoana tsy fantany tsara hoe inona moa ny ambaikitra atao tena ataony ary izy ary mety tsy manana satria ny tena izy hoe tokony izy io ny miteny hoe zao ny fanampy atao anatin'izay zao ny tanterahana lasanay aminareo vitanao dia sa tsy vitanao dia avy amin'ny alalan'izay izy no
no mandray ny fanapahan-kevitra zany satria adiadimo sy alalimy fitombanana zay hoe zao zany ny fomba anafaterahana aza zavatra andrastany sy zay atolotra ao de atolotra ao zany ny offre zay ataonao fa somary forcé ihany zany hoe somary misy ihany koa izy am'zao satria le hoe mifidy ianao dia mena t-shirt de lasa mifidy lasan'izay zaraina t-shirt ka zay lasa mahatonga le olona lasa fahitako hoe lasa diso fanantenana rehefa avy eo satria ny fanomezana vola na fanomezana t-shirt zany ny fanarahana de tapitra zany le fitokisana napetraka ka aoriana zay efa tsy misy karazana contrat iny mipetraka ao anatin'izy izy lasa diso fanantenana nanina raha to tsy nataony le zavatra nataoko efa nataony aloha ny milanao fa le zavatra nirefahany zany misy ny fanarahany aminao sy ohatrany lasa vidiny tao anatin'izay ianao tanatao ohatrany resaka najanontsika tamin'ny atoko politika misy andraikitry ny fitambahana fanabeazana olo-pirenena ny media ny hainao manjery ny gazety anatin'le izy fa hitanareo anazy zay mivoy an'izay fanabeazana sy fanomezana vaovao mba hampatanjaka sy hamatitra ny demokrasia marina ve no miainana teto hatramin'izay 50 taona raika amin'ny 50 taona zay fa tsy resaka fa tsy an'ity miainantsika ny repoblika fotsiny mbola tiany aloha matombo justice mbola tsy ampy le izy koa marina koa le resaka le tariany voalohany ange marina hoe mila le resaka hoe mahay le olona tsy voatery hoe resaka diplôme tsy maintsy hoe miandro hoe agrégé ny gasy rehetrarehetra rehefa misy le demokrasia fa ny ilaina le fanabeazana any am-pianarana ilaina le fanabeazana zay ataon'ny fikambanana maro samihafa zay tokony anaben'ny olo-pirenena ny fanabeazana zay ataony mpanao gazety satria isin'le hoe tena safidy tena maropototra sy nieritreretina tsara zay nylazay ny Bernard zato tao ny olona tokony afaka mandanja rehefa mandeha fitaka ianao mandanja lanja hoe inona no fidiko tokony ho fantatro dao zany le zavatra zany hoe tokony manana fahaizana arafakeliny ianao zay tokony hita tany am-pianarana zay mampalety fa tsy ny politika zany mandritra ny 50 taona ny finy fahaleovantena fa tokony resaka an'izany tsony tsika fa efa tokony ho zavatra fampiasana nefa mba tsika resaka an'izany tsy ampy le fanabeazana ary eo ihany koa le zay ipetrahan'le resaka hoe tsy mitovy ny vaovao raisin'ny olona raha ny eto Antananarivo na ny tanàn-dehibe amin'ny ankapobeny dia diso vaovao isan-karazany ino raha sahirana inona ny marina amin'ity gazety isan-karazany ny radio ny namanjely isan-karazany afaka misafidy ianao zany afaka mieritreritra afidina izy fa ny any ambanivohitra nge tsisy an'izany ana gazety rara tsisy ny radio tsy mintsony fa lafo be ny milazava atao tan'izay nefa ny raha tsy olona mahafantatra ny vaovao mahafantatra ny zava-misy ao anivon'ny firenena sarotra be mihitsy hoe tena hoe hifidy mandanjalanja rehefa mifidy fa dia manara-dreny-drano fotsiny zany hoe le resaka demokrasia any tena misy tontolo zay tsy maintsy miroa apetraka tika re tena mila izaka lehibe nataoko rehefa manao famela-beanarana moa hoe tokony voatapitra ange ny tampa fitondram-polo jona enimpolo sy arivo dia tokony nataontsika zany zavatra zany nefa zao tsika mbola voanintsika an'izany ndray fa tena tsy ampy le izy ka le izy ny fijery koa zany institution physique any am-pianarana zay zany tena tokony amafisina be mahafahan'ny olona zany ahafahan'le tanora le ankizy sy le lehibe zay mahalala tsara sy atao tsy hoe latsapaka misy hoe meilleure compréhension zany amin'ny teny frantsay zany hoe azo tsara izy lay fanabeazana olo-pirenena dia isan'ny hoe zavatra tsara saingy zao atraiza ny porteny asa zany fahafahana mahazo an'ilay olona le cible zay everina hoe ampitainy an'le izy eo zany tsapy ary le zany hoe tokony keo ampermanasy ina satria isaky misy fidiana ty vao manao de ino no resahana le izy dia tsy ampy ao anatiny ino rehefa manakaiky ny propagande efa ao aby izy tsy mandray an'le tsony le olona ao anatin'izay satria mibetsaka le olona miresaka mireson'izay tsy fatany tsony hoe niza marina niza ny tsy marina zay mihitsy zany le izy am'le demokrasia zany le resaka toy zany tsy hoe fanjakana dia vahoaka foana fa misy ao anelanelany eo fiarahamonim-pirenena sy fiarahamonina mpanao politika ny olana nefa dia mivotoana io zavatra io lazaina fa ratsy pays corrompu sy ny karazany nefa tsy maintsy manao an'io de zio eto koa tsy mandiso an'le fidy kosa na mandiso an'le vahoaka hoe tsy mahay izy
satria ny olona mahay hoe zany tsy manao miasa nandritra ny 20 taona matoa le olona tsy mahay tsy izy ne zany midirsa fa le olona mahay zany a no tsy nizara fa izany ahoana moa sika mifoatran'izao 20 taona teoria raha ohatra tsy olona manam-pahaizana masy de akary zareo tena tsy magninina ka tsy mety ne zany ianao tokony ampianatra raha mahatsiaro hoe mahay de faharoa le fahatelo aloha le resaka vola io aloha de marina tokoa hoe raha nao demokrasia aloha ka ilatsaka filohan'ny États-Unis zany tsy vita amin'ny ariary tsy vita amin'ny ariaroa fa zay koa le izy le antoko politika zany a ny olona mamatsy ny antoko politika voaloha de le mpikambana Mesti as fantatra mihitsy hoe izy moa tena manoa anara-bola ohatran'ny lazainao teo hoe tsy misy manam-bola kely dia manana fa ny tena marina rehefa le olona tsotra fidy no manome vola ao anatin'le antoko politika zavatra mbola ho ela be zany satria le antoko politika raha mbola maloto amin'ny jerentsika fa raha tena izy a dia ny membre ohatran'izay koa fiarahamonim-pirenena raha ohatra manao ONG ianao a raha ny tena marina lasa sendrik'le ONG no iainan'le izy dia amin'izay le olona tsotra afaka milaza hoe zao ny mba tiako anatin'ity zao ny mba tiako anatin'ity fa ny olona aloha zao dia mbola lazaina fa maloto le izy a dia izy andray mivoazany zany hoe mbola andeha amin'ny volan'ity man'ny arema dia tsy mety le zavatra mandroso dia mandroso le fotoana hitan'ny favorisabetaka teo ihany mikasian'le izy moa fa le hitan'le vohitra faharoa sika dia hoe ina ny andrasan'ny olo-pirenena no tonga dia jereko aminareo parlemanta mazonareo fa tamin'ity tsy voafidym-bahoaka aloha fa napetraka nareo voatendry dia amaly izay fanontaniana izay fohifohy daholo ihany ngamba niditra amin'ny adesy tsika eny voatendry fa talohan'ny voatendry voafidy zay masana anatin'izy le izy aloha zany a ny amizao voaloha ngamba ny adantsika amizao hoe amizao toe-davatra iany antsika zao ngamba ny aloha no tonga de refahana mikasika zay hoe inona zao ny andrasan'ny olona aminareo ny andrasan'ny olona amin'ny parlement fa ny voalohany aloha dia raha amizao andro ny filakevitra ambony tetezana zay ngamba no raisa zay chambre anankiray ao anatin'ny parlement dia ny hoe misy tany informationambe pirenena zao misy zavatra maromaro ny voateny tao a zay tokony hivadika lalàna ary ao anatin'ny lalam-panorenana zay fidinisika fidinina moa zany nylaminy raha mialala ny fitsapakevy-bahoaka dia misy rafitra zay hoe tokony apetraka dia rehefa metaka reny rafitra reny zany a dia misy lalàna na lalàna fehizony na organika zay apetraka na lalàna tsotra zany ao anatin'izay dia na zany a manao volavolan-dalàna ny gouvernemanta projet de loi na manao tolo-dalàna ny avy aty amin'ny parlemanta zany hoe manao an'izay ataontsika hoe proposition de loi raha jerena ao anatin'io zany a dia misy ezaka ny fanaovana an'izay proposition de loi zay misy proposition de loi vitsivitsy raha ty resaka avatny filakevana fampiavanana malagasy zay nalefa moa zany le proposition de loi nefa amizao aloha mbola tsy miverina rehefa loso gouvernement todiny eny misy ny amnistie zay nalefa tany amin'ny congrès zay zany a ao anatin'ilay fahafahana miditra ao anatin'ilay ataontsika hoe tena fianambe pirenena anao fahatonina fepetra fahatonina mesure d'apaisement dia ny andrasana zany dia ny hoe ahoana ny ivadian'izay ho lalàna dia nisy ny proposition de loi fa ny faharoa andrasana amizao koa dia ny fandamina zany hoe fandiniana examen sy adoption fandamina an'izay lalàna ioso makany amin'ilay hoe ny famanany krizy ny fifidianana dia ilay rizantenyn-dalàna rehetra zay makasy an'izay fifidianana zay zany zay moa zany dia adefitra maromaro tao ary dia efa misy ny fanapa-kevitra zay ndraisina zany misy ny lalàna zay efa lany ao anatin'izay fa ny fahatelo zay tsy voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana andrasan'ny olona dia ny hoe ikeny eo anatreny gouvernement makasika azy makasika ny fahoriana ohatra amin'izany anao ohatra misy fandripahalemana zay zao rehefa mandeha midina amin'ny arinarivo amin'ny taritasy dia misy fandripahalemana andrasan'le olona voalohany amin'ny tena dia ianao zany voatery tsy maintsy miresaka amin'ireo zay fotoana ndraiky zany hoe ny andrasany zany dia ny solotena azy manatrian'izay fanehoana ny zavatra zay manahirana azy zay zany isan'ny zavatra andrasany ao anatin'izay amin'izay
Ary zay ohatra misy question réponse satria ao anatin'ny lampandrenina misy hoe ao anatin'ny fetotaona fiborina ordinaire dia misy ny feonan'ny gouvernemanta sy ny parlemanta zany anatin'izay mitenenanao hoe zao anie ny zavatra manahirana anay na zao ny zavatra tokony hisy aty aminay na zao ny zavatra iverina zany a fa dia manelingelina nefa ohatrany tsy hita nilay fanjakana na tsy fantatry zareo mety hita amin'ny fanjakana izy fa hitany visibilité satria lava loatra le tetezalita dia ohatrany hoe satria zany zavatra raha natao hoe hanao ny affaire courant fotsiny nareo a tohatra mivoaka an'izay le zavatra teneninao zao raha ohatra le hoe andianamboatra n'le barazy aty satria tsy de tena zay loatra le tena le andraiky tany namena tamin'ny voalohany zany dia tsy voasoratra amin'ny lalam-pandriana anatin'ny dia zay efa sahany le antemera ndola na antemera pirenena zany natonga le hoe du mois de mai nefa mivory dikan'izay efa manaraka an'le lampandera no rasany misy tsasatrisa-tsarotra to fantany napetraka ny olona io zavatra hitany amin'ny télévision hoe ny anteniera atao anara-masy mpita hevitra ary anao fanamarinana mpitondra amin'ny lafiny protocole izy fa zavatra madinidinika fa fanamarinana olona efa tonga eny lehibe ny gouvernemanta tsofana mozika sy tonga eny miaramila manome voninahitra avy azy nefa n'olona andeha antanina dia anao tatitra tokony ohatra hoe mamono olo sy manindry be an'le parlementaire iverareo hoe ilaina veriny ilaina reny fetsiketsena ty ivelany tonga de efa tonga manindry sy ary nantanany fihetsika nataon'ny ministre ny fitsarana farantalo izy miteny aloha noho ny haute cour constitutionnelle antanina ny heviny mikasika an'le immunité raisika be teo hoe ao anatin'izay de hoe le exécutif vo tonga eny amin'ny anteniera anteneran'olona na teny ohatrany aviavy be tonga de hoe ho avy resaka aminareo izahay sy ny fahefanay fetsafetsa zay fa zay fanamarin'ny olona fahitanao an'izay ilaina ve reny sur le plan protocolaire mission lasany fanajana aloha zany lasiny an'le fa ny faharoa misy zavatra anankiray koa hoe lay tendena ao izy le mitendena misy mpanendra onatin'izay an'izay mety zay koa zaba no mahatonga an'izy fa hoe ilaina tsy ilaina ao anatina fanajana de faminezam-boninahitra satria asainao le olona de am'zay zay no zavatra zay atao fa effectivement tamin'izay solonavam-baoaka aloha tsy voatery anao an'izay zavatra zay zany tanatin'izy fa misy fotoana kosa amin'ny ana era-tany rehefa manokatra ny fivoriana ara-potoana na manara an'izay dia misy ny ady zay fa apetaka ao anatin'ny maninona lehibe samihafa le hoe fanjakana tsy menany azo ohatra ny lehiben'ny gouvernement iny fanamariana avy amin'ny fiainana izy sy ny pijery no tateriko eto fa apetrapetra manitikitika ny olona zay amin'ny lafiny fifandraisana fotsiny amle le équilibre de pouvoir tsy misy ny équilibre d'honneur eo ane sorona aminao fa raha ny lafiny protocolaire misy ody fanjakana zay namarika an'le raha jerena hoe ny président sénat no tokony solo an'ilay raha misy fantana empêchement na misy déchéance zany an'ilay présidentny république dia président sénat nefa teto amitsika lasa premier ministre no lasa voalohany anatin'izay an'izay za zany misy zavatra manahira za fetele misy antory zava misy zavatra manahirany ihany ao anatin'le an'le parenthèse satria fantany napetraka n'olona zay tena tsy mahalalana ny fanjakana iteny langue sy vavary eto izy inge resaka protocole igny fa marina tokoa hoe resaka tokony tofana mibika rehefa le fanokafana ny fotoana
famaranana ny fotoana any mitofana mozika fa tsy dia tokony mitofana mozika rehetra fa tsy hoe olona ray hoe lehibe an'andro fanjakana ray fa lehibe an'andro fanjakana rehetra tokony mitofana mozika zay le resaka hoe protocole républicain ozy tenena fa zavatra tsy tena tsara ny eto amintsika fa ny atiasaina tena ny tokony asiana zany satria ny fotoana hoe l'élection gouvernemental sy ny antenira na tsy amin'izao raha faharoa fotoana tena isy iny asa atao karazana asa andavanandro satria isaka ny poto dia hitofana mozika foana tsy mety zany faly le asa foana zava-dehibe fa tsy le resaka sinema hitofana mozika dia ary iny no jerena hoe fandanjany hoe tena afaka mametraka fanontaniana marina be le sombavambahoaka ohatran'izay sy ny olona fa ly zany jerenana ary amin'ny valom-panontaniana voalohany tsy resaka televizy any fa inona ny tokony izy ny andrasana amin'ny parlemanta dia nanao ny asany inona ny asan'ny parlemanta dia anankiroany voalohany dia manao lalàna dia miresahany koa hoe mamolana lalàna miady hevitra ho an'izay lalàna avy any amin'ny gouvernemanta ary mandany ny lalàna le fandinihana ny lalàna tena dinihana marina fa tsy mahaika anao sangatanana fotsiny maka ohatra ndesaka teti-bolam-panjakana sy zavatra hafa ny teti-bolam-panjakana io ary mila fandinihana lalina any amin'ny firenena maroso tsy mandeha lavitra nge fa etsy Maorisy fotsiny ray volana tapany roa no mandinika ny teti-bolam-panjakana dia zay volalina adevitra be aty amintsika roa andro telo andro raikitra ny fanjakana dia ahoana moa ny olona hoe tena manao ny asany zay antenimera zao taloha zany zany foana fomba fanaotsika io zavatra io zany mila ovaina hoe tena mba io tsara io lalàna io ary zay ny andraikitra omena ny sombavambahoaka sy ny olona satria sombavambahoaka zany soltenan'ny firenena ray manontolo dia tokony andinika rehefa mandinika ny lalàna hoe inona ny lafitsarany tia inona ny lafirasiny tia ho an'ny firenena ho zaro fa tsy ho an'ny antokony ary tsy ho azy fa ho an'ny firenena zay zany misy lalàna momba ny fampianarana dia jerena marina hoe inona dia tena tombontsoa firenena marina ve zany sa hono zany inona ny lafitsara inona ny lafirasy zay tena zavatra mila dinihana sy alanina ho an'le olona le moa zany ho rehefa mipetraka le olona reo moa zany solitenany vonimparty ara-pahefana ireo zany tokony maso akoatran'ny tombontsoam-pirenena izy ny anjarany dia miaro ny tombontsoan'ny party isan-karazany dia mijery hoe inona ny tombontsoa afaka amin'ity lalàna ity misy ve sa tsy misy inona ny lafitsara misy ny lafirasy zay zany maso tokony adinihana sy adikevitra ny lalàna misy apatelina moa zay tendrena raha ny tokony misy ireo dia tokony solitenan'ny mpanarasy ataontsika amin'ny ankapobeny fiarahamonim-pirenena raha ny tena marina rehefa jerenao hoe izy adolo ny karazana olona tokony ho tendrena fa io koa zany ny olana izay nisy taloha tokony avy atao fiarahamonim-pirenena le olona nefa ny mpanao politika ihany ndray mbola tendrena amin'le ray apatelina satria ireo koa tokony mijery maso hafa zany akoatra ny mijery ny mpanao politika mijery maso ny mpandrara mijery ny tatsavy ohatran'izay le fantaran'izay zavatra rehetrarehetra zay nge ary tena misy ny adevitra zany amin'ny resaka ny antenimera zay no ahafahana tena mamoaka an'ilay tombontsoam-pirenena tena misy ny adevitra zany samy manana fomba fijeriny dia zay le lafiny faharoa le asa faharoa dia andrafana aminy voaesakatena le manara-maso gouvernement hoe manara-maso ny gouvernement mametraka fanontaniana na ambava io zany misy iny na antsoratra le antsoratra tsy misy mitsy vitsikely fa tsy dia nefa nampiasaina tamin'ny repoblika voalohany tena misy zany zereo ny gazety fanjakana tamin'ny repoblika voalohany fa be dehibe mitsy fanontaniana sorosy nataon'ny sombavambahoaka sy olona tamin'izany ary ao ovalina io zany tena hoe le fanaraha-maso misy koa le hoe fanadiadiana raha ilaina zany raha misy resaka aramena ohatran'ireny anaovana fanadiadiana raha ilaina isa dia manao fanadiadiana ny avambao fa le izy zany le resaka hoe manara-maso ary zay ndrendray ny ohatran'ny hoe misy fahadikevitra raha na eo amin'le parlementaire le fanaraha-maso ary zay mahatonga le manara-vendrano ny fanatanteraka fa reo manara-maso metaka fanontaniana dia ohatrany hoe manirintilina dia fa horaisy hoe mpanohitra na zavatra eo amin'le fotosainina misy ndrendray misy zavatra tsy mety adidin'ireo no mametaka fanontaniana sy miteny amin'ny gouvernement na misy zavatra tsy mety ny ataony dia zavatra zay tsy manohatra nanina fa le tombontsoam-pirenena dia mino le resaka hoe izay misy zany izy hoe le ohatra hoe lalaina moa tetibola dia bebito dia lany
Dia ohatran'izay daholo zany lalàna rehetrarehetra. Fa mandritra an'ilay nahalany an'ilay sombavambahoaka zany tokony misy adihevitra fa ny tena marina koa alohan'ny nahalany an'ilay sombavambahoaka dia efa tokony miteny izy rehefa tonga eo zay dia hanao détachation, rehefa tonga eo zay dia hanao malgasisation, rehefa tonga eo zay dia hanao tranora. Satria rehefa tonga eo ianao voatapitapy eo dia manao détachation tapika, manao malgasisation tapika, zavatra tsy mifanarahana hatramin'ny voalohany. Zany hoe ilay fandiniana zany tsy hoe rehefa lany ianao vao manomboka ilay fandiniana fa ilay vao hilatsaka fotsiny ianao dia efa milaza amin'ilay fidy aminao hoe rehefa tonga eo zay dia raha marary nareo ka makana hospitalim-panjakana dia tsy mandoa vola. Satria rehefa tonga amin'ny fidy vao tsy mandoa vola tapika. Na rehefa miara nareo any amin'ny sekolim-panjakana dia tsy mandoa vola. Satria rehefa tonga eo amin'ny fidy vao vao lasa manao recouvrement de coût tapika ohatra. Fantatro na mamorona lalàna tsy mifanarahana. Satria ilay mandinika mandritra an'ilay dimy taona tsy vetivety dimy taona io. Amin'ny voalohany zany dia efa fantatra ilay programme ilay antoko politika hoe zao ny programme anay, zao ny projet de société anay dia manatanteraka an'iny fotsiny rehefa tonga eo. Dia avy eo manao contrôle hoe tena iny tokoa ve no lany. Fa tsy hoe efa lany vao mieritreritra hoe indray zao no natao. Fafavoaka mihitsy misy hoe proposition de loi na tsiterana ataon'ny solombavam-bahoaka dia mba nembotra ny mpanatanteraka. Ianao moa fa ela mipetrapetrahana atao? Misy an'ilay ilay ohatra hoe tamina loi de finance raha nampiana vola fanjakana dia misy fotoana voatery menitra ny mpanatanteraka tsisy mety nandany an'ilay izy. Raha fotsiny zao tamin'ny fotoana tamin'ny taona efatra amby sivifolo taona dimy amby sivifolo dia misy projet loi de finance izay hoe hitan'ilay avy any amin'ny fivondronana zay atao sy mazava sy izy tapitahida amin'ireo renivohitry ny faritra na renivohitry ny faritra fa hoe ilay programme d'investissement public zany hoe le fandaran'asa fampirimbola asa vaventy toa tsy mandeha makampihinana amin'izareo dia tsy manaiky izy zitatra dia tsy fidy amin'ity lalàna volam-panjakana ity satria toa tsy mampiheviry anay ao anatin'ilay misy fotoana ihany mienitra misy hoe efa misy misy analina le alohan'ny taritazavaina ihany rehefa ao amin'ny pratika dala pratika anao zany misy zavatra amina ihany ao miantony dia hoe mety ohatra anao zao tamin'ny première législature ny troisième république fandraisany tena débat adevitra atao tena avety ary tena ataontsika hoe coincé mihitsy dia tamin'ny 98 reny io zany tena coincé mihitsy ny gouvernement satria nampanatsona misy andika nampanatsona opérateur économique hoe mety aminareo inona ny hevitrinareo anateny io nampanatsona amin'ny société civile reny inona ny hevitrinareo anatin'ny zavatra io misy fivoriana hatramin'ny alina mety tsy nahatao volana fa misy herinandro zany le adevitra kotsy mikasika amin'izy satria tsy tena misy am'le hoe izy amin'ny tena marao misy atao anatin'izay amin'izay dia voatery motona amin'ireo zay motif variable tsy azo ny olona tsara moa atao anatin'izay voatery motona satria adevitra tena adevitra coincé ny vita ty fampanatanteraka ao anatin'izy satria miainga avany amin'ilay hevitry ny mpanao politika miaran'ilay vahoaka satria taorinana grevy dikan'izay tsy maintsy miseho faraparatra miseho zany na hoe tena nanatanteraka n'ilay hoe fanovana tifatao tao anatin'izy dia tao anatin'izay zany tena hoe misy adevitra ary miditra lalina be dehibe tao anatiny amin'izay teoria moa zany napoizina lay lasa mivolana dia fandiniana dia kely le izy sady mbola misy navety moa anatin'izy dia lasa kely any le fotoana le aminao antadiriko tsara tamin'izay tsara tamin'ny 2008 nanao fivolina mikasika ny volam-panjakana dia rehefa mikapoka latabatra za dikan'izay hoe io efa tsy mamahadevitra na mahadonadevitra zavatra eny ary ny tsara vola hotizatsika amin'ny fotoana manaraka fa nitirika ty fa tapika ny fotoanandroany isaoranareo telo mirahalahy ny vahiny teto amin'ny télévision malagasy ny radio-pirenena malagasy isaorana ihany koa ny namana Jean-Paul Razafy Matratra dia izay indray ny mamarana ity fandarantsika androany ity manam-pona tokoa